Nazo famatsimbola entina hanatsarana sy kojakojana ny sehatra ny fidiovana sy ny fahadiovana ny ministeran'ny randro ampiasaina ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe SDAU ireo vola azo ireo araka ny fanampanazavana. Ambany dia ambany ny tahapampiasana fotodrafitrasa mikasika ny fidiovana sy ny fahadiovana raha eto Madagasikara manokana andresahana satria eritreretina ho manodidina ny 720 isanjato fotsiny izany. Nametraka paikady araka izany ny fitondram-panjakana hampiroboroboana ny sehatry ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana hatramin'ny taona 2024 ka tafiditra ao anatin'izany ny tetikasa SDAU na schéma directeur d'assainissement urbain. Nivory tetsy amin'ny ministeran'ny rano Antsembohijatovo ambony ny komité teknika foibe misahana ity tetikasa ity. Tsy maintsy mametraka isika aloha étude vao afaka mametraka fotodrafitrasa. Hitantsika fa ato anatin'ny firenentsika dia mbola tsy dia tonga lafatra loatra izany fanadiovana sy fidiovana zany ka dia tsy maintsy ilaina ezaka lehibe afahana manatanteraka an'izany asa izany ary izany moa iarahantsika mahita fa androany raha tao aorianany fifanaovan-tsony izay nataon'ny ministeran'ny finance sy ny budget niaraka tamin'ny bady izay natrehanay moa satria vola izay anatanterahana ny asa amin'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana io entimanana ety miasa io comité technique central io dia anao ny fijerena ankaiky ny fanaraha-maso ankaiky ny asa rehetra izay tanterahana ary anome ny fanapahan-kevitra ao anatin'izany programa izay aseho ao anatin'ny asa makasika ny schéma directeur ny assainissement urbain izany. Vola mitetina 7,9 euro no eritreretina amatsiana ny fanatotosana ny tetikasa SDAU. Olona manodidina ny 9 no eritreretina azo tombotsoa amin'ity tetikasa mikasika ny fahadiovana sy ny fidiovana ity. Mitsinjara amin'ireo renivohim-paritany misy 5 dia Mahajanga, Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa ary Antsiranana sy ireo tanan-dehibe toy an'ny Antsirabe, Nosy Be ary Taolagnaro.